Mbola ijanona ao anatin'izay tontolon'ny fampianarana izay ihany sika nanome lanja ny sehatry ny boky ny fikambanana Aina Mada nanolotra boky ho an'ny fikambanana ho an'ny lycée ny fikambanana boky izay ahafahana manatsara ny fahaiza-manaon'ireo mpianatra mampitombo ihany koa ny fahalalana ireto boky ireto. Ny marimarina zany dia tsy mahasolo velovelon'ny boky ny teknôlôjia misy amin'izao fotoana izao araka ity fanadihadiana ity. Azo lazaina fa efa mialefa laza ny famakiana boky ho an'ireo tanora eto amintsika amin'izao fotoana izao noho ny fivoaran'ny teknôlôjia. Zava-dehibe anefa izany ary isany mitondra amin'ny faniran-tsaina. Ny famakiana boky no isan'ny mampahay ny mpianatra iray, indrindra fa amin'ny fifehezana teny iray na malagasy izany na teny frantsay. Androany, boky miisa 300 eo no nomeny ny fikambanana Aina Mada ho an'ny lycée Arimbay Anosy. Tena ambodenana kazany tena manampy ny Madagasikara, manampy ny simana projet Madagasikara. Dia ny lycée Arimbay no nanantona anay, nanazava zany ny satria ny lycée Arimbay koa nisokatra tamin'ny fotoana dia varika antanay hoe mba hanampy an'zareo amin'ny fahabolibonan'ny lycée an'zareo. Dia ny Aina Mada zany ketrika ny zavatra anampiana an'zareo. Dia hatreto aloha zany dia mbola mandeziketrika ny fanampiana. Dia hitanay zany hitanay any France moa zany dia afaka misy lycée partenaire anay akaikin'ny Montpellier izay lycée an'Zaravavy no nangataka boky zany nangataka izay hoe mba manampy an'ny Madagasikara dia mba mangataka boky. Dia zay zany dia misy zay opportunité zay dia ireo zany boky nameny lycée Popito an'ny Aina Mada. Dia misy koa ny particulier izay olona mahafantatra anay sy namany akaiky nanome koa boky roman kokoa amin'ny ankizy ho an'ny lycée Arimbay. Nankasitraka izao fanomezana entina mimpiroboroboana ny fanabeazana ny zanaka malagasy izao ny tompon'andraikitry ny sekoly. 3 janvier 2017 nandefa dossier dia nalefa ny izy. Tsy vita ny fisarana satria ny lycée izay nandefa nreto boky reto dia mitady ataoko amin'ny teny vazaha zay ny ahaizako azy tsara hoe étroit collaboration. Tadidinareo tsara ny teny Monsieur Zex ny aralanareo azy hoe ny Jules Ferry ny toro le lycée ao atoro. Dia izay nazo menaka aty netiny tany tsy anakaka zavatra be ohatrany tsika fa zao ireto boky reto mba ahitana vokatra tsara. Voalohany indrindra aloha any bulletin, faharoa atao ny teny frantsay, fahatelo ny mazontsika rehetrarehetra iny fiarahamonina. Ny taona lasa teo izany hoe ny taona 2012 no niforona ny fikambanana Aina Mada ary malagasy mipetraka any Frantsa no namorona azy. Anampiana ny samy malagasy etỳ an-tanindrazana no tena hijoroan'ny fikambanana amin'ny alalan'ny fanampiana ny sosialim-bahoaka. Zay ny kitoko klasy topoko vavy no anakatona antsika indray ny fotoana amin'ny tintakariva ity ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrahana koa ireo namana rehetra izay niarana molavolany fampalalam-baovao ho tonga tany tokantrano tsika tany mametraka ny velomandrapitafa ao manaraka indray mankasitraka tompoko.